manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia any amin'ny zareo Zimbabwe ihany no misy an'ilay rivodoza Fredy androany. Raha araka ny vinavina dia iverina indray ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny sisandraona miaraka aminy ho arahantsika maso akaiky ihany koa ny mahakasika azy io. Hatreto aloha noho ny firafitry ny toetry ny andro amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia ambany ny herijika itombony hery indray. Na izany na tsy izany aza dia mety amin'ny merotsakorana betsaka amin'ny faritra maro izy, indrindra ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana, ny ilany andrefana ary any amin'iny faritra atsimo andrefana iny manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Mifandimby an-dalana amin'izay ihany koa dia tombanana iverina mian-dalana ny rotsakorana amin'ny faritra maro eto Madagasikara manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Raha vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitsy maraina jerena amin'ny antsipiriany dia andrahoana mety arahana orana malefaka indraindray motsiraka ny faritry Sofia, Boeny ary Melaky. Mivao maraina be moa mety isy an'izay fa hisava mian-dalana ihany rehefa mitsandratrandro. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny akapobenina dia somary hosy ambanandrahoana kely ihany aza ny any amin'iny tapany avaratra ny faritra tsy mandrefana iny. Raha ny vinany toetry ny andro ny tolakandro kosa indray dia azo oram-baratra ny any amin'ny faritra Diana, Sofia, Boeny, nihitatra tamin'ny Melaky, Menabe, atsimo andrefana, Androy ary Mipaka hatrany amin'ny faritra Bongolava, Itasy ary Vakinankaratra. Ny faritra hafa kosa dia mbola mijanona ho maina hatrany ny andro amin'ny akapobeny. Raha ny vinany maripana indray dia manodidina amin'ny 4 degré maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra avaratra andrefana sy any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, manodidina amin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, motsiraka atsinanana eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinany toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia saika ho maina amin'ny akapobeny any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Alaotra Mangoro ary ny faritra Boeny. Ny faritra hafa kosa dia miverina tsikelikely ny oram-pahavaratra. Raha ny vinany maripana tsy dia misy fiovana misongadina teo amin'ny 4 na 5 degré maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefana iny. Misy fidinany kely kosa izay any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Ho an'ny afovoatany moa dia amin'ny 4 ka hatramin'ny 20 degré. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary dia saika azo oram-baratra ny akamaroany ny faritra maro eto Madagasikara. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny ilany andrefana ary any atsimo andrefan'ny Madagasikara. Amin'ny vinany maripana kosa indray dia eo amin'ny 30 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka, 4 na 20 degré ho an'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré any amin'ny motsiraka atsinanana. Izay indray vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Hatreto aloha dia mbola tsy mandeha ny site web sy ny application mobile Meteo Madagasikara fa mitohy kosa amin'ny fizaram-baovao ao amin'ny page Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro. Maro be ny vaovao alefana eo mba ialana ny tsao mielo maro samihafa dia tsy dio foana amin'ny pejitsika. Eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara. Mametraka ny velomo ho amin'ny manaraka indray ary.